tatsika izy zany le havana anareo mahatonga ny problema tsy mety afaka zany mahatonga ny aretina tsy mety sika zany mahatonga ny olona misy zatra be deabe de hoe misy oziny io e ianao mila mety de ro tsara ke ao am'le salamo io de voavenany elony sy voasarina ny fahotana ary ny rano jesosy any le epistile jaona voalohany tokolaneny fasika raha miaika isika miaiky an'le zavatra ao anaty fotsika eo ity tanitako anao teny havana raha azonao tsara ty de ho hitanao marina mihitsy ny tena fiainana kristianina marina fa na mamakivaky zao fiainana zao azy anao mity ampanganao ny divody za manamarina azy ozy ny tombo fa tena madio tsara ny fikenao natrany tombo misy zavatra anatin'saitsika an'le havana tsy voafafa any mieritreritrisika tsy voafafa nefitsika dra vavaka de maninona tsy mety mandroso tsy mety mitombo maninona voatra nyreraka foana misy zavatra tsy voafafa any arao tsara reny tantaram-piainanao e arao tsara reny tantaram-piainanao aza manamafina na tonga tombo mihitsy anao natonga anao tapakevitra am'izay vavaka ary tsy maintsy etinao zava-miafina mifonao io ohatra zay mijera eto misy zava-miafina daolo eo zay manaraka nyty fotoana ty ary ny tombo mahita io raha tena te hitombo marina ianao a aoka eky aminy aoka eky amy tran'andriamanitra io no to fibebahana zava ary rehefa tafiditra marina amy fibebahana ianao a miditra am'izay tsy de zao zavatra entiky ny fiainana kristianina hoy zany amy kolosianina voalohany toko fa fito amroapolo hoe kristy ao anatinareo jesosy miditra ao anatin'izay de arao tsara jesosy tafiditra am'izay ao amy fiainanao io ny fanorenana tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy zay natao de jesosy kristy korintianina voalohany toko fahatelo andinina maraiky ambin'ny folo jesosy kristy fanorenana io tsy hoe mahafantatra ny jesosy a tsy hoe malala ny aminy a fa lasa niditra tao anatinao izy rehefa tena niaiky marina ianao na dio ny fonao ianao mety ao anatinao am'izay jesosy kristy fiainatsika am'izay zay vo tanteraka am'izay le hoe ianareo ny fahazavana ianareo ny fanasina manomboka am'izay fotoana tena fibebahana marina tsy maintsy miova am'izay no manodidina anao ny maizina am'izay lasa mazava miova ny tena te ametraka tsara mihitsy ary ilay mandeha amin'ny amin'ny fiainana io a tsy azo ataoko toto io dika zany hoe raisiky jesosy dia asoroko nay izy rehefa avy eo arao le hebreo toko fahiny io zao no marina ato zava-dioza be rehefa no ataneo tsara rehefa no azavainy ilay mandeha nandray ny fanamasina nananona tsara ny teny fiainana kanefa niemitra tsy azo vozina intsony mandrak'izay tsy azo vozina intsony noho zany mila mandinika tsaratsika rehefa tafiditra ao anatsika io jesosy io a tsy avelany jesosy io anota intsony isika satsika tsara tamin'ny andro josefa ke nambary fakapanahy ary am'izao fotoana zao fijangajangana tena miraitry na kristianina na jenkristy fitiavam-bola mirehatra mihitsy manomboka tao midevoly tsikelikely manko ny olona hiala amin'andriamanitra ary manemy fahaverezana ary tena miezaka mihitsy ny devoly am'izao fotoana zao kristy ao anatinareo mila mamantatra zany tsatsika hoe ao anatina ao ve jesosy raha tsy latsapaka tsara le avana ny fiaikainao mielokao tsy miditra ao anatinao jesosy tsy miditra ao izy jesosy tsy miaina fiatsaram-belatsy jesosy tsy miaina amin'ny fanontolo fanamarina tena jesosy tsy miaina amin'ny zavatra sarosarolana fotsiny ty avelana kristy io izy ao anatinareo rehefa tonga ao izy tonga fahazavana am'izay tsika ary rehefa tafiditra ao anatsika jesosy manomboky hitariky anao tsady eto
dia olona le tsy mira ampahirezina be dia be intsony ianao a fa manomboka mpampahery amin'izay mpanazava mihitsy manazava ny manodidina manome asina ny manodidina amin'izay manome tsiro ny manodidina zay Jesosy miditra ao anatin'ny fiainantsika io manomboka miova ny fiarahamonina manomboka miova ny fiarahamonina anatin'ny toeram-piasana manomboka miova ny fiarahamonina anatin'ny tokantrano satria ao tonga lay mazava lay Jesosy tonga anatsika mila mijery tsara zao tsika raha fa matoa tsy tafiditra hoe mbola somary velona kely a samy manao révision riavana ny fiainam-panahany tsy ataty ny zavatra tranga eto am'ty zao tontolo zao ty nge ianao e amin'ny farany ozy Jesosy raha tsy nafoiziny ty ozy tsisy nofo mivonjina tatio tsara zao fa nomeolom-bofilo izy zao zao ohatra somary mbola milamindamina iny fa ny zavatra efa ataony devoly am'izao fotoana zao stonony tsy kelikely ny olona tsy hino n'Andriamanitra fa iaina am'izay mety hoe fivavahana ara-pomba zany izy tony isika zao fotoana fa le tena fahazavana le tena fanasina manomboka le sarina tsy kelikely ary marina teny Jesosy tery ny lalina ka tsy maka an-danitra tsy nyrehetrarehetra mihitsy miditra an-danitra tsy nyrehetrarehetra nitsaina Jesosy eny amrao ny lanitra zay tsy manam-pamasina ozy tsy mety ny tombo manomboka eo amin'ito fibebahana lalina raha jery tsara zao dia mbola misy zavatra tsy mety mitaritarika anatin'ny saintsika any izaho mety tsy malala an'izany vadinao mety tsy malala an'izany ny olona manodidinao tsy malala an'izany fa Jesosy malala an'io raha tena tia tanjaka ianao tia mafiony ianao mangataka anao ambajery kely tsy misy fanorenana hafa reo le taranja dimo efatra manaraka an'io lazaiko anareo amin'ny Hebreo tsy ho mazava aminao ino zany atao hoe fisasana batisa zany inona koa zany fa mety atanao ho maizina aminao fa rehefa manomboka ianao tafiditra fivavahana hazava aminao tsy kelikely midika an'ireo tsy misy fantahina ntsony reo rehefa nanomboka ny havana nandray an Jesosy any havana tsy mba nisy nampianatra mihitsy fa ny tompo kosa nanazava tsy kelikely midika an'ireo inona no toe batisa inona no toe batisa fanamasina inona no toe famitran-tanana tsy mila mamantatra an'izany any amin'olo kafy ianao fa Jesosy mampafantatra anao anio satria ao anatsika ao izy zany ny fiaina zay ianao vo afaka miatrika zao ady-piainana zao zao vananrenitsika zao ny havana tena mbola verika any nareo fa mahatsiravina zao mahatsiravina ary ny tena mamatsiravina izy ty de zao tafiditra anatin'ny fiangonana mihitsy ny devotra ity fitiavam-bolo ty vidiny ny devoly mihitsy azo fotoana zao ny fiangonana sy ny fikambanana aody ny fampiarana de omeny vola rehefa avy eo zany ny zava misy zany eto amboniny tany ary tsy teko de tafiditra anatin'izany fa raha Jesosy mihitsy ny tonga ao anatinao jero tsara iny avana ny Josefa velokely Josefa ngeka nanatika zavatra marina fa rehefa tena nanana firaisana n'Andriamanitra izy tsy nieritreritra mihitsy izy manao hoe sao dia mbahoaka zao kosa miaraka ny vadiny ty manam-pahefany ty am'izay mba mety tafity zay manko am'izao fotoana zao tafity tsy mba nieritreritra zany mihitsy Josefa sanatria amikozinao tenatren'Andriamanitra réflexe avy hatrany tia satria namony fatany tsara anatin Jesosy le havana manano raha tena ao anatinao Jesosy le havana mandresy fakapanahy ianao satria ozy ampandresy zay rehetra manatina Jesosy nandalo fakapanahy be dehibe io Jesosy hoe amane ny fakapanahy hitatsika rehetrarehetra io nisy vehivavy betabeta akaiky ny veta didinareo tsara Marta Maria tidiny mipianatra iny lavitra ery sadinao fa tsy lasaka tamin'izao Jesosy zay lalana alehan Jesosy a io alehanao io lalana Jesosy io saika ataony zareo filoham-pirenena Jesosy tamin'izay io rakoraka tonga am'izay Jesosy atao mpanjaka osy ho Jesosy tsia fa ny fanjakatsika tsy tian-tany fa nilanitra misy voninahitra izany zavatra malaza be izy zany mpitondra tamin'izany fotoa zany nandalo zavatra samy tahaky ny ainatsika zao Jesosy raha ao anatinao Jesosy le havana hampandresy anao izy tsy marina mihitsy le havana hoe Jesosy ao anatinao nefa ianao resy
dika zany jesosy resy ve miaraka amitsika jesosy resy ny fontana ve